Kokoa daholo zanagasikara, fantany efa nandeha le izy fa mbola averina ihany a. Betsaka anareo merina lisana io zany dia averiko indray le izy zany aloha. Atahoana ny miazona ny ranonaina. Ho alela ho an'ny lisany tsy vitany azo zona fahatany le izy akory fa mila mijery vatana elisany. Aleo le tonga zany dia atoroko aloha raha ohatra ka ity le raha le bibitilahy zany a. Rehefa hoe tonga le ranonaina dia tsy maintsy avoaka. Dia ity le bibitilahy somary aolana kely ohatr'izao le izy tsy aolana be. Dia tapenana eto amin'ny lohan'le lataka eto dia miandry elaela kely eo ialahy. Rehefa elaela kely eo iny tsy maintsy somary miemotra avy eo le ranonaina dia afaka averina ampidirina ary amin'ny ary anaty lalan-jaza indray. Izay no atao. Raha ohatra lisaka hoe mbola tsy afa-po fa tiana mbola hanohy an'ilay izy. Izao anefa. Dia hoe hanao an'izay foana ve zany efa isaky ny mihetsy. Indraindray koa sendra adino. Miezaka ilisany misotro kafe. Misy an'ilay kafe arabika. Arabika moa zany filazantsika anazy. Kafe marron marron ireny ilay izy. Tsy voatery raha ohatra lisany tsy mahita afaka mividy an'ilay voanina kafe eny an-tsena dia manamboatra ao an-trano. Endasina dia totoina. Tsy atao mainty be ilay izy fa atao somary marron marron. Misotro an'iny lisany atao hoe indray mandeha isan'andro 2 sotro na 3 sotro fotsiny sotroina isan'andro. Raha tsy mahavita misotro isan'andro atao anatin'ny 2 andro dia somary tapa-kaopy ny sotroina. Iny dia mampihenjana ilay lataka. Mampatanjaka ilay lataka. Efa misy koa izao ilay cola. Afaka mihinana an'ireny lisany. Fa dia aza atao be dia be ho zavatra rehetra ange rehefa be loatra dia lasa manimba. Mba atao kelikely no hohanina amin'ilay izy. Dia afaka mihinana an'ireny cola ireny koa lisany. Ny sakafo karazana desera be dia be ireny desera afaka hohanina dia mila hohanina. Ny voanjo. Reraka aloha ny nify e. Dia totom-boanjo hohanina mba hafangarongaro ilay izy. Dia siramamy fa adio mihinana siramamy satria tsy mety amin'ny vatan'ny lisany io. Lisany izao sady mirevy misotro coca, misotro fanta, misotro zavatra rehetra. Ireny zavatra misy gazy ireny misy karbonetra e. Inona mba tonga an'iny gazy ilay ohatran'izay iny? Karbonetra iny. Ary jereo amin'ilay pepsi eo amin'ilay coca eo fa jereo ange ilay soratra eo amin'ilay izy fa misy soratra hoe carbohydrate izay ange dikan'iny e. Misy singa dia iny mihina karbonetra foana lisany. Dia simba ao ny vatana isaky ny mihetsika dia mandrezatra foana. Dia na n'inona simba ny karbonetra. Ary ilay siramamy raha te hanapirofo lisany hoe misy siramamy be ohatry ny ahoana ny tahan'ilay siramamy dia vidio ilay pepsi iny. Andrahoy ao an-trano. Tsy tapohana rano andrahoy ilay izy dia vita lisa fa rehefa tonga ery ambany ery tsy maintsy misy marihatra eny. Dia ilay marihatra iny iny ny fitambaran'ny siramamy tao anatin'ny coca. Dia miditra anaty vatana lisa ange iny manimba ilay raha e. Dia lasa malemy avy eo ny vatana tsy mahavita mihetsiketsika. Noho izany ahena ny tahan'ny siramamy. Na izany na tsy izany ary zareo ilisany ihany koa dia mila mahay mampientina vehivavy ange lisany. Tsy izy ahatonga ilay ranonaina foana akory no atao fa ity madama ity koa ange mba mila mba hoe manalaza e. Ray minitra fotsiny ve ilay izy dia inona koa ny dikan'ilay izy? Madama nefa voan-kafy. Tsy faly ange izy fa tezitra e. Mila mianatra lisany hoe ohatry ny ahoana ny tokony atao mba hampientina ny madama. Fa be dia be ny nataoko tany ny point G préliminaire. Mila mahay manafosafo mikitikitika madama koa lisany. Ary indrindra dia ao an-tokantrano mila miezaka lisany manao teny mamy dia amin'izay madama mba tara sy hoe miakatra ilay tsirom-panantenana ao anatiny. Natao izy fa vitany foana ny zavatra hoe tokony hadidy ataony rehefa hain'ny lisany manaja anazy. Lisany ange raha ohatra ka hoe tsy manaja anazy fantany foana io e. Na ho ela na haingana tsy maintsy fantany. Noho izany atao izy. Zay fa mankasitraka tompoko.